Fefakasana tokolasy tokovavy. Miverimberina foana ny fitoniana izay resantsika anatin'izao fandarina zao satria ny fanjakana moa dia ny antso izany amin'ny alalan'ireo lehibe ny androm-panjakana ary naingafy loha aza tao anatin'ny filan-kevitry minisitra roa herinandro lasa izay dia ny antsony amin'ny isiny ny fitoniana ary tsy manaiky ny isiny ny fanakorontanana. Lasa hatrany ny adevitra ny amin'ny hoe fa iza moa nitarika fikorontanana ary iza no tsy tony eo anatrehan'ny zava-misy amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Dia manosika antsika hikarokaroka lavidavitra izany ny amin'ny fihetsiky ny fitondram-panjakana sy ny zavatra mandeha miainga amin'izao fotoana izao. Efa nambary ombenombeny amin'ny hoe fepetra izay nomeny lalam-pandrenona ireo solombambaoka no nampiasaina araky ny andininy fa 720 ao anatin'izany lalam-pandrenona izany ny amin'ny fitsim-paha-pitokoisana ka tsy misy endrika fanakorontanana mihitsy satria mahatsapy ireo solombambaoka hoy isika fa tsy nahavitan'ny asa ny mpanantanteraka. Lasa lavidavitra ny adevitra iny ary tonga hatrany amin'ny ACD2D ary ny ACD2 indray nandefa ny rara teny anivon'ny ACC na ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenona. Nisy délibération izay navoaka ny ACD2D vokatry ny fitarainana nataon'ireo solombambaoka vitsivitsy maromaro izay niresaka ny amin'ny fampitsarana ny fitsim-paha-pitokoisana nataon'izy ireo vokatry ny baiko nataon'ny filoham-pirenena teny amin'ny Arena Ivandro izany. Ary ny amin'ny taratasy izay navoaka mpikambana vitsivitsy teo anivon'ny Braomaritra izay endriny nampitsarana izany fitsim-paha-pitokoisana izany na motion de censure. Rehefa nandray izany ny ACD2 amin'ny mahandrom-panjakana azy dia nitondra ny rara teny anivon'ny ACC ary nangataka ny avi na ny hevitra avy anivon'ny ACC izay ny ACC no manara-maso araky ny lalàna ny fepetra izay miseho tahaka n'ireny hoe mifanaraka ny lalam-pandrenona sa tsy mifanaraka. Ka ronona ny taniny ny ACD2 tamin'izany voalohany dia ny fitsabahan'ny filohan'ny repoblika mikasika indrindra amin'ity resaka fitsim-paha-pitokoisana ity zay tsy fisiny séparation de pouvoir sy ny taratasy izay navoaka ny sasatsasany tao Braomaritra ka ny valeur constitutionnelle sy juridique an'izany taratasy izany no nanontanian'ny ACD2D. Omaly moa zany dia namoaka aviny teo anivon'ny ACC ka nazava tamin'izany ny amin'ny hoe irrecevable na hoe tsy azo raisina ny taratasy izay nomen'ny ACD2D izay manontany avy any amin'ny ACC. Nambara mazava tao anatin'ny adevitra rehetra izay nisoritsoritany teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana mikasika ny hoe iza ireo androm-panjakana ary iza ireo collectivité territoriale décentralisée na CTD satria moa ny androm-panjakana sy ny CTD no afaka manontany ny ACC amina resaka fantsahana lalam-pandrenana na misy endri-javatra tsy mazava ao anatin'ny lalam-pandrenana. De voadingana aloha zany ny ACD2D satria nambaran'ny ACC omaly ny nahafantarany rehetra an'izany fa kay tsy androm-panjakana izany ACD2D zany. Nefa au conseil izay mitandro ny démocratie sy ny fanjakana tan-dalàna na état de droit. Tsy androm-panjakana zany fa sampana fotsiny izay miandraikitra an'izany resaka démocratie zany sy fanjakana tan-dalàna. Sady CTD ihany koa zany hoe tsy vondrom-bahoaka paritra hitsinjaram-pahefana na vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana izay manao ny asa manomboka ety amin'ny commune ny faritra ary ny province. Teny tanisa karazan-dalàna moa ny ACC tsy omena tsiny satria ny filohan'ny ACC no anisany namolavola io lalam-pandrenana esahana io. Rehefa trangan-javatra ohatr'izao moa dia tsy maintsy mikaroka fomba hanatsara anazy na tsy hampahombony rara araky ny lalàna ny fitondram-panjakana satria voakitika ny mpanantanteraka ary ny zava-doza voakitika hatramin'ny filohan'ny repoblika izay nitsabaka asa amin'ny tsy hidirany mikasika indrindra ity motion de censure ity. Ka raha ity no recevable ny dossier ary voamarin'ny ACC zany dia afaka asavy hatrany filohan'ny repoblika ary miongana amin'ny fitondrana izy satria voamarina fa nitsabaka amin'ny andraikitra tsy tokony tsabahana. De motera roa zany nampiasaina de samy irrecevable avokoa ny dossier na lay taratasy navoaka mpikambana vitsivitsy eo anivon'ny anteny meram-pirenena amin'ny alalan'ireo Braomaritra zay mpikambana ao anatin'ny Brao national ny isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina izy ireo. Ny telo amin'ireo
birao maharitra ireo dia filoha lefitra eo anivony antoko TGV ho an'ny Mahajanga, ho an'ny Dego ary ho an'ny faritany Toamasina. Dia nikaroka fombafomba amin'ny alalan'ny hoe misy sony tsy ara-dalàna sy ny amin'ny hoe ny filohan'ny antenimieram-pirenena ihany no afaka mampiantso fivoriana. De iny no nitondrana ny raharaha ny amin'ny hoe tsy voaray na tsy tafavoaka araky ny tokony izy noho zay tsy fanajana ny endrin'ny fametrahana ny fitsim-pahapitikosana zay. Na de efa nanambara tamin'ny communication rehetrarehetra aza teo anivon'ny kabinetra ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny amin'ny hoe efa voaray ary tafiditra izany antota-taratasy fitsim-pahapitikosana izany. Ary efa nisy ny fampahafantarana ny teo anivon'ny mpanatanteraka zay anaovana zany fitsim-pahapitikosana zany. De mbola zay motera ny recevabilité ana dossier zay, na mety ho requête izay, na mety ho antota-taratasy document izay no nentina ihany tato amin'ny ACC ka ny toerana misy ny filohan'ny ACDDD zay milaza fa tsy androm-panjakana ny ACDD noho izany ny filohan'ny ACDDD dia tsy afaka mangataka ny avian'ny ACC satria ireto ihany hoy ny lalàna no androm-panjakana. De zay no nampiasaina mba handavana lay fanontaniana zay napetraky ny ACDD ny amin'ny hoe avian'ny ACC no ilaina momba ny fantsana lalam-pandroenana. Kilalao maloto ny zava-misy eto Madagasikara. Ny lalàna ihany ny entina amtehana lalàna. Raha mijery ny 9/20 nefa isika de mahita tsara ny amin'ny fepetra samihafa zay takiany lalàna rehefa misy reo endrika fa naovan'dalàna zay anontaniana sy tokony hojeren'ny ACC hoe fanaraka ny lalam-pandroena ve zany. Kanefa tsy nampiasa an'iny fa ny 9/20 zay nanontany avy no nampiasain'ny ACC. Ary nampiasa ny amin'ny hoe tsy androm-panjakana ny ACDD fa ny fomba fametrahana fanontaniana moa zany de na lehibe na androm-panjakana izy na ireo mpikambana eo anivon'ny CDD. Raha tsy zany tsy mety iny dia heverintsika fa tokony nisy be ny tanàna hitsangana eo hifanohana hiaraka amin'ny solombavambaoka ka antany ny hevitry ny ACC mikasika ny fitsabahana andraikitra momba iny motion de censure nataon'ny filoham-pirenena sy ilay valeur constitutionnelle juridique an'ilay taratasy ny amin'ny navoaka birao maharitra. Mino isika fa manana fandaminana am'izany ireo solombavambaoka ary tsy lefitra manoloana ny valibotana nataon'ny ACC iny. Fa hatreto aloha zany de zava-baovao ny nafantarina fa ay tsy androm-panjakana ity ACDD ity. Tsy misy asiny koriny aza, tsy misy sira eo anatrehan'ny zava-misy. Mipetra-potsiny eo de mandinidinika tota-taratasy de najorojoro araky ny lalàna fotsiny fa tsy hitanao makaiza inona zany lay filafikevitra ambony momba ny demokrasia, momba ny tany tan-dalàna zay ijoroany ACDD io. Amina fotoana etra zao zay mahavoahitsakitsaka ny lalàna zay tokony hijoroana ny firenena ho tan-dalàna, zay tokony hametrahana ny lafin'ny demokrasia lehibe no hiasan'izany ACDD zany no lavin'ny fitsarana avy moa lalam-pandroenana ny antom-pijoroana satria hono tsy androm-panjakana. Nikaroka lalàna ahafahana mitady am'izay hoe tsy azo raisina izay zany ny teo anivon'ny ACC. Ho amin'ny forme zay fa amin'ny fond dia mazava be rariny sitsiny motion de censure nataon'ny solombavambaoka 5-0. Ary raha ho an'ny fond ihany koa dia tsy azo ataon'ny filohan'ny repoblika mbola hiditra any amin'ny forme ihany koa tsika no niaona tamin'ireo solombavambaoka sy nampiantso ary nampitsahatra iny motion de censure iny. Fanoheran-dalàna avokoa zany rehetrarehetra izany. Ka raha mitady fitoniana ny fitondram-panjakana dia ny fanjakana ihany mandrehitra afo amin'izao fotoana izao satria manitsaka andraikitra ary mampanitsaka andraikitra ho an'ny hafa zay tokony ambina lalam-pandroenana. Mameasa ny hafa ihany koa zay tena tokony ambina tsara ny lalam-pandroenana ka mikitikitika andinin-dalàna maro samihafa de ny 9/20 no nikitiany tao anatin'izany nentina nandavana amin'iny fangatahana avy napetraky ny ACDD iny. De mbola mandrehitra afo satria tsy hijanona teo tsy raharaha ty.
tsy anaiky lembenina kory re solomamboaka fa azo antika fa mbola ikariko am'izay mety ahafahana manoratra indray nivon'ny ACC ahafahana mikarika marina momba ny fitsabahan'ny filohan'ny repoblika tsy mifanaraka ny lalam-panorenana io ny fampitsarana ilay motion de censure adevitra lehibe zany ka tsy mijanona eo amin'ny gouvernement intsony ty raharaha ity fa voakasika eo anatin'izany ny toeran'ny filohan'ny repoblika efa anatin'ny krizy ny androm-panjakana isika izao ary tsy vitan'izany ihany ao anatin'ny fantsahan-dalàna ka tsy ny lalàna tsotra fa ny lalam-panorenana no hitsahana ny androm-panjakana zay mametraka sy miambina izany fanjakana tan-dalàna izany na ny état de droit no tratriny hoe tsy nahazo rarina tsy nasiana sira dikan'izany mbola afaka mitady hevi-baovao ihany ny solomamboaka ahafahana mampiditra ny tiraharaha ty eny anivon'ny ACC zay ray drodroka zay ray reraka ary zay ray tsy tafavoaka ao anatin'izao raharaha izao na solomamboaka manana marina ka angina eo anatrehan'iny valibotany ACC iny na ny ACC zay mety ho totofa ny solomambahoaka an'izay fangataham-panazavana izay ho mifanaraka ny lalam-panorenana sy ny avy izay ka ampiasainy reo ratsa mangaika rehetrarehetra eny mbola afaka mampiasa ny ray ampahefatry ny solomambahoaka raha ny solomambahoaka hanontany ny hevitra makany amin'ny ACC momba izany resantsika rehetra izany dikan'izay tsy mbola mifarina andraraha mandrehatra afo ny fanjakana io ary tsy misy fitoniana raha izao zava-misy izao remanko etsero fa mbola mikarika hevitra momba izany reo solomambahoaka fa zany ndray aloha ny zava-misy zany malaza tanterina antsika tamin'ity androany ity makasitraka tompoko lahy makately lahy tompoko vavy